ka raha itsika hitondra fanjakana zany anga herin'olombelona no avitana amin'izany. Raha mijery ny zava-misy amin'izao fotoana zao tsika mino tsika radio amin'ireny telefonina miditra reny na amin'ny radio plus na amin'ny radio antsiva zay misy telefonina reny. Fa afa matetika zao ny zavatra tapatabain'ny olona dia mitady olom-baovao, mitady olona matahotra an'izy an'Andriamanitra. Miantso ny olona hoe andao hiverina amina n'Andriamanitra. Fa raha tsy miverina amin'Andriamanitra tsy tafavoaka ty firenentsika ity. Sa tsy marina zany? Miantsoantso an'izany daholo ny olona, miantsoantso hoe mifankatiavy e, ndao hitady olom-baovao ty ny sasany izy ny vaovao e. Dia misy mamaly hoe ny teonao ihany ny vaovao. Izy mahavaovao io koa io rehefa teo ihany vaovao hoana io. Misy olom-baovao zany eto fa soloina fotsiny ny akanjony roa dia roa ihany ny mety. Izy indray sasany efa occasion reo fa mila tôbila vaovao. Matahotra an'iza zany? Matahotra an'Andriamanitra, mahalala ny soratra masina sy mahafantatra ny hery na n'Andriamanitra. Izay ty resaka resan'i Jesosy eto teny. Izay fahamaliana io didifolo hoe ahoana io lalàna mpanorenan'Andriamanitra io, ahoana io constitution-n'Andriamanitra io. Azovana ve sa tsy azovana? Matio toko 5 andininy 17 ka hatramin'ny 17. Matio toko 5 andininy 17 ka hatramin'ny 17. Hoe io lalàn'Andriamanitra io ve azovana sa tsy azovana izy io. Matio toko 5 andininy 17 ka hatramin'ny 17. Aza ataonareo fa tonga handrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga handrava fa hanatanteraka. Aza ataonareo fa tonga handrava ny lalàm-panorenana ato amin'ity baiboly ity na ny avatry ny mpaminany, tsy tonga handrava an'izany fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pavoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory amin'ny lalàna na dia litera iray na tendrin-tsoratra iray aza mandra-patanteraka izy rehetra. Ary amin'izany nazovo no mamany anankiray amin'ireo didy madinika ireo ka mampianatra ny olona toy izany dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakana ny lanitra izy. Fa nazovo no mankatosy mampianatra ireo izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zaho izy Kristy tonga eto tsy handrava io lalàm-panorenana nataon'Andriamanitra io fa anatanteraka an'io. Fa zao mandra-pavoana ny lanitra sy ny tany tsisy foana akory amin'ny lalàna dia litera iray mandra-patanteraka izy rehetra. Ina moa ny dikan'izany? Misy miteny an'izao io hoe izy moa nefa natanteraka azy rehetra, kefa tanteraka Kristy ngela lalàna dia dikan'izay fa foana zany e. Izy nilaza fa Kristy nanoto, tonga Kristy nanatanteraka ny lalàna, dikan'izany ozy izy foana. Dia ahoana ary raha foana ny lalàna? Ina moa ny atao hoe fahotana? Ina moa ny atao hoe fahotana? Tsika malala ny atao hoe fahotana? Dia rehetra manota ny mandika fahotana fandikana iny lalàna. Ka ina ary ny zavatra mitranga raha ohatra ka tsy misy lalàna intsony? Inona ny zavatra mety hitranga? Romanina toko 4 andininy 15. Romanina toko 4 andininy 15. Raha toka foanana ny lalàna, inona ny zavatra hitranga? Romanina toko 4 andininy 15. Fa ny lalàna mahatonga fahatezerana, fa raha tsy misy lalàna dia tsy misy fandikan-dalàna. Rehefa tsisy lalàna dia tsisy fandikan-dalàna. Rohatra zany hoe foana ny aza mangalatra dia zay mpangalatra rehetrarehetra tsy misy mpandika inona, tsisy mpandika lalàna. Zay mpamono olona, zay mpijangajanga, zay mpanao sarin-javatra voasikotra, zay tsy mitarina ny sabata, tsisy fandikan-dalàna. Azo atao daholo, afaka mangalatra daholo zany, afaka mamono olona daholo zany, tsisy lalànako. Tany tsisy inona zany? Tany tsisy lalàm-panorenana. Rehefa tsisy lalàm-panorenana, tsisy midina eny amin'ny 13 mai zany, samy manao zay tiany ataony. Rehefa tsisy lalàm-pifidianana
tsisy migrevy zany fa zao raha vao tsisy lalàna dia tsisy fandikan-dalàna ka rehefa tsisy fandikan-dalàna zany dia tsisy inona koa misy fahotana sa tsisy fahotana satria ota ny fandikana inona fandikan-dalàna zay mipetraka lizy ka zao raha maty ary le olona anankiray nefa tsisy lalàna dia tsisy resaka lanitra sy fahaverezana zany fa dia zay afarany any ny afarany fa raha vao misy lalàna ao ka vao mandika lalàna ianao dia manota dia zay no mampatonga hoe misy polisy misy gendarme hisambotra ny mpandika lalàna dia zay mampatonga hoe misy tribunal hitsara ny olona mandika lalàna dikan'izany foana ny lalàna sa mbola misy dia mbola eo zany ny lalàna foana hoe foana ny lalàna foana ny didy hoe vao nomboan'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana fa ny fanontaniana mipetraka mba havalionareo a dia mahay azy eo ana valina any an-danitra ve misy lalàna ifampifehezana sa tsy misy dia raha misy dia inona didy firy ve mbola any an-danitra ve mbola misy hoe aza mangalatra mbola misy ve any hoe aza mijangajanga mbola misy ve any an-danitra hoe aza manana andriamanika hafa fa tsy izao rery ihany dia ahoana ino zany lalàna ifampifehezana any iny ozy izy izy zay hoe lalàna fiderana ka zany lalàna didy fahafiry ny lalàna fiderana zay na tonga ny Jesosy laza hoe madiso hevitra anareo ny fahalalànareo n'inona fa any an-danitra zany a hitaka n'inona daholo ny olona ny anjely efa tanteraka zany ianao tsy mila asiana inona intsony lalàna efa omponao ny lalàna dia efa tsy mangalatra intsony ianao efa tsy mandainga intsony ianao tsy mijangajanga intsony ianao tsy mamono olona intsony ianao tsy manana andriamanika hafa intsony ianao efa tahaka ny anjely angamba ny lalàna mety mipetraka any angamba dia anankiray ihany tsy mahazo mihoatra an'Andriamanitra zay angamba ny lalàna anankiray ihany ianao ve angalatra volamena ny arabe amin'ny tanàna ozy izy dia inona dia ataovy ary misy olona mangalatra goudron sy ny olona hoe olona da iny ty alainao ty vala arabe ty goudron ty dia angadiny eo dia rehefa any an-danitra tsika lalana volamena izy ny angalatra n'ioko arabe volamena io io rehefa hitsahany inona tsahany tongotra tsisy lalàna intsony afa aety tany zany tsika dia tsy maintsy mbola misy lalam-panorena dia Andriamanitra nanomeny lalam-panorenany eto amintsika ho an'izay manompo azy sy mivavaka aminy didy folony azy ny lalàna mahazava be io dia zao ary raha sanatrika nandika lalàna ianao atỳ Madagasikara eran-tany raha vao mandika lalàna samborin'ny polisy na ny gendarme dia makany amin'ny tribunal vao eloka any am-ponjo nizanizo dia mandika lalàna etsika zao mandika lalàna amin'ny baiboly mandainga manao saron-javatra voasikotra mijangajanga tsiriritra ny vadiny namana trano ny sinisisa samborin'ny polisy ve zany sa tsy samboriny aiza koa natany polisy any anaty sainao eny hoe mba bôgôsy koa io polisy io nefa le polisy manambady dia efa nitsiriritra ny vadin'ilay polisy ianao zany fa tsisy manambotra an'izany fa amin'ny baiboly raha vao mandika zay lalàna zay anao dia dika zay naninona nanota raha vao nangalatra raha vao nandainga raha vao njangajanga raha vao namono olona nareo saron-javatra voasikotra nanompo andriamanika hafa dia efa nanota ka raha ohatra ary zany nandika lalàna atsika dia inona ny vahaolana io le jaonina toko voalohany teo jaonina voalohany toko faharoa misy azo atao ve jaonina voalohany
Raisitsika amin'ny toko voalohany. Epistily soratany Jauna voalohany toko voalohany. Raisitsika ilay andininy voalohany. Ny firaisana ny kristianina amin'Andriamanitra ary ny vavolombelona mampiseho mamarina izany. Izay hatramin'ny voalohany dia izay efa renay, izay efa hitan'ny masonay, dia efa nijerenay sady efa notsapain'ny tananay, dia ny amin'ny teny fiainana, izay efa renay, efa hitan'ny masonay, efa nojerenay, efa notsapain'ny tananay, ny amin'ny teny fiainana. Dia raiso izay. Ty Apokalipsa ty efa retsika ty fampianarana boky ny Apokalipsy ity. Efa hitan'ny masontsika ny zavatra nyresahana hatramin'izay. Efa nijerentsika ny fizotry ny tantaram-pirenena teto tamin'ireny faminaniana ny fandimby rehetrarehetra nylazaintsika ireny, na iza nino na iza tsy nino. Efa nitsapain'ny tanantsika ny zavatra vokatra ireny asa ireny. Inona ny zavatra nitsapain'ny tanantsika? Ohatra ty fiangonana eto ambony manam-bola ty. Trano tafo bozaka ohatran'ny trano nombo ny voalohany. Zao izy vita carreau tsara taray be, azo tsapay tanana zany. Sady reny sofina vokatry ny fampianarana Apokalipsy na pisen'ity fiangonana ity. Hitan'ny masontsika ny nananganana n'ity fiangonana ity, dia azo tsapay tanana ny fijoroan'ity fiangonana ity, fa na dia ny vahiny avy any Antsinanana ary tonga mivavaka eto amin'ity fiangonana ity, hitan'ny masontsika. Ta tsy marina zany? Da ataovy mafy moa ny teka ohatrany mandeha moa zany teka anareo zany. Zay zavatra hitan'ny masonay, masontsika, dia nijerentsika, sady efa nitsapain'ny tanantsika dia ny tenin'ny fiainana. Zany zavatra hitantsika zany no ambara, dia resahana amin'reto vahintsika reto koa, ambara amin'ity radio ty hoen'izao tontolo zao. Ka zao amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika, nomena ty lalam-panorenan'Andriamanitra ty, tsisy olona tanteraka na iray aza. Tsisy tanteraka na iray aza. Fa mety mandika lalàna daholo ny olona, mety andainga daholo ny olona, mety angalatra ny olona, mety hijangajanga ny olona, mety hamono olona ny olona, mety hitsiritra ny vadiny namanao anao, mety angalatra ny vadiny namanao anao na ny tranony sinsisa, mety anao andriamanika hafa. Fa zao tambiny ota inona? Ka inona ary zany ny solution ialantsika amin'izany? Jauna voalohany toko voalohany andininy fahafito. Jauna voalohany toko voalohany andininy fahafito. Fa raha mandeha amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana firaisana isika, ary ny rano Jesosy zany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Dia toy izantsika izy andininy fahavalo. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena, ary ny marina tsy ato anatitsika. Ko raha miaky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika, tsy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy, ary ny teniny tsy ato anatitsika. Raha ohatra zany itsika ka nanota, zany hoe nandika lalàna, dia zao mila mandeha amin'ny mazava tsika tahaka nandanan'i Kristy tamin'ny mazava. Ka raha mandeha amin'ny mazava ohatran'i Kristy tsika dia ny rano io Jesosy io no manadio tsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Ny rany no manadio tsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Ka ahoana ny fomba atao mba azahoana io rany Kristy io hanadio antsika izany? Dia mazava ato eto ny valiny hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy. Zany hoe raha amin'ny katolika izy dia maninona? Mikôfesy, kôfesy amin'ny mot pera. Fa ty indray zany kôfesy amina Andriamanitra dia tena miaiky. Zany miaiky zany tsy hoe dia mamelany ny heloko Andriamanitra fa nanota fotsiny tsy zay fa tena tsoronao mihitsy. Mamelany ny heloko Andriamanitra fa mamelany ny heloko Andriamanitra fa nisy loko volan'olona mamelany ny heloko Andriamanitra fa ny jangajanga
mamelany ny eloko Andriamanitra fa naka vadinomby aho. Zanakomby mako nangalatra zanakomby. Naka vadin'olona dia mamelany ny eloko. Mamelany ny eloko fa namon'olona. Mamelany ny eloko fa nangalatra tobilin'olona. Nangalatra portable. Nangalatra dia tenenina mihitsy le izy. Tsorinao hoe zay le eloko anataoko. Zany hoe tsisy afenina fa tena deklarena. Dia raha vao ekenao zay eloko zay dia mamela ny fahotanao Andriamanitra. Vao fafa ny eloko anao ny sazinao zany. Mevoninahitra ilay mpanjaka ny tany. Donc zay zany ny antony. Dia ny antony hoe rehefa mivavaka antsika dia mandohalika mifona. Iaikiny iny ny eloko. Dia alohan'ny atory zany mandolia sao dia misy ororo-tany tapoka amin'ny alina na misy tôbila mandofotra ny tranonao ka mirodonao ny trano dia maty eo anao. Tsy mibebaka vita ianao. Mila sanandro miambina amin'inona zany? Miambina mibavaka. Vao mivoaka ny trano dia zarina indray tena fa le maika be reny dia misy fotoana adiny mivavaka alohan'ny le mivoaka maraina iny nefa andeha faritany iny ambony tôbila mivavaka. Mifona Andriamanitra foatra ny adiniko ny mivavaka. Sao dia mahita loza aty an-dalana aty. Ary tena misy accident maro tena saika nahazo mihitsy any an-dalana. Fa rehefa nasiana vavaka teny an-dalana, afaka tamin'ireny loza reny ihany ianao zany. Zay ilaina mihitsy zany zay hoe miaiky ny eloko ao sy ny fahotanao. Dia raha vao miaiky ianao zany dia matoky sy marina izy fa maninona izy? Mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy. Zany hoe zao ny dikan'izany, raha vao miaiky ianao zany dia afaka. Fa any amin'ny tribunal, raha vao miaiky ny eloko ao ianao dia miditra aponja. Terena ianao iaiky ny fahotanao lazao marina. Zatsana anao za mandainga. Tena marina zatsana anao anio e. Fa raha vao miteny ianao hoe dia nanao anio fa dia sarotra ny fiainana moa dia nangalatra dia zay. Tonga dia miditra any amin'ny tribunal. Any aponja. Fa natao amin'ny baiboly indray, raha vao miaiky ianao dia mahazo inona? Mahazo famelan-keloko. Dia rehefa any amin'ny tribunal zany rehefa nanao dia aza mba miaikiaiky ihany zany na dia nanao. Fa rehefa mivavaka amin'ny alina dia mipona Andriamanitra fa nandainga fa dra dia nanao. Dra dia nangalatra fa nandainga fa raha vao tsy fandainga dia gadrainy. Zay le hoe samy hafa mihitsy le politika an'Andriamanitra sy ny politika n'olombelona. Dia zany zao mampatonga antsika tsy mety vita koa ny fampihavanana eto Madagasikara. Satria nahoana? Samy tsisy miaiky ny fahaditsony ny mpitondra mpanjakana. Fa samy manilika azy any amin'ny hafa. Ianao ny antony natonga an'io fa tsy zay. Ianao ny natonga an'io fa tsy zay. Dia tsisy fampihavanana vita. Tsisy fampihavanana vita. Tika zao raha maheno ny zavatra misy eto amin'ny firenena dia ozy izy ny solombavam-bahoaka mitolona fanavotana. Zao zavatra teneny. Raha tsy mivoaka io didim-pitsarana io dia tsy tompona andraikitra zay amin'ny zavatra zay maninona miseho eo. Nefa izy zany nitondra n'ilay andraikitra hipotra. Izy indray milaza hoe zay ny tompona andraikitra. Raha misy rotaka eto dia tsy tompona andraikitra zay fa avoainareo io fa raha vao mivoaka io hoe miala ny filoha dia tsy ianareo ny tompona andraikitra amin'izay ataonay. Fa raha vao tsy miala ny filoha amin'io déséance io dia tompona andraikitra ianareo. Zany hoe raha misy zavatra mitranga ao zany dia samy milaza hoe za tsy fadisoko io tsy heloko anay zany
Hainareo ny tompona andraikitra amin'io fa zay fa niteny miloha. Sahala amintsika manao zao hoe hoentiko mafy ty tôbila ty fa raha vao midofotra any ty dia tsy tompona andraikitra fa ianao no ty andeha mafy ry tôbila. Tana reny mpitaingina bisikileta reny mandeha mafy be mihitsy izy a. Dia raha vao mianjera ty dia tsy tompona andraikitra fa dia ty bisikileta ty. Fa misy bisikileta anankiroa tato amintsika tany aloha tany ny dalam-panao asa misionera reny. Bisikileta anankiroa samy mandeha mafy. Tonga dia nifanena. Fa ny fandofotra ny bisikileta iny loha ny fandofotra le zanty ny forotra nanao ity tapaka ny guidon polaka ny lamosina ty. Dia hoe anizany diso vehilahy ny tsy nijery za fa maka ty mboreo aloha zany lahy maka ty. Dia izy ny bisikileta tsy tompona andraikitra ianareo nitondra anay mafy a. Afaka miteny za hoe bisikileta za tsy tompona andraikitra amin'io fa ianareo. Dia raha fa tsy maiky ny heliko anao zany misy famelan-keloka sa tsisy. Dia zany mampatonga ny raharaham-pirana eto amintsika io tsy mety vita ny fampihavanana satria samy tsisy miaiky ninona zany ny elona diray azy. Nefa eto mazava tsara raha miaiky ny fahotanao anao dia matoky sy marina izy. Zany akory ny tsy midika fa dia efa miaiky zany izy fa dia andao rangaha dia atao daholo ny fahotana zay tiana atao rehetrarehetra koa. Ka raha sanatria maty amin'ny fahotanao anao dia ahoana? Vitany ianao satria ny fahotana tsy mibebana tsy azahoana tsy azahoana famelan-keloka. Andininy toko faharoa andininy voalohany amara-paranantsika azy ary. Anaka. Izany zavatra zany nosoratako aminareo mba tsy hanotanareo. Raha misy manota dia manana solovava ao amiray isika dia Jesosy Kristy ilay marina. Ary izy no avitra noho ny fahotantsika ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny amin'izao tontolo izao koa. Izany hoe raha sanatria zany ka nandika lalàna ianao zany ohatra ny ety ambony tany koa rehefa nandika lalàna dia maka mpisolo vava mba tsy ho voaheloka. Mba tsy ho voaheloka. Donc itsika koa zany raha manota andika lalàna dia maka avoka koa tsika. Tsy maka moa fa efa manana efa manana inona zany avoka mandovola sa tsy mandoa? Tsy mandovola ny avoka tsika fa tonga dia efa eo izy efa miandry eo foana. Tokony manana avoka zany tsika. Raha sendra mandika lalàna eto tany dia mba ny avoka mba miady anao any amin'ny tribunal any. Io avoka miady anao any amin'ny tribunal io ndraindray io maharo anao ndraindray io tsy maharo anao. Raha ny eto amintsika moa fitsarana dia manjaka ny kolikoly. Dia ndraindray ary ny avoka tena mitabataba mihitsy hoe efa miaina mihitsy ny vola miditra aminay amin'izao. Tratra ninona zany? Tratra ny kolikoly. Tratra n'le kolikoly. Fanjava misy dia ty io avokatsika io dia Kristy tsy misy vola aloha fa mahafaka sa tsy mahafaka atsika? Mahafaka. Na dia nandainga ary ianao. Na dia nandainga ianao, na nangalatra ianao, na namono olona ianao, na nijangajanga ianao, na nanompo sampy ianao, na inona dalàna ataonao raha fa miaiky ianao ny fahotanao mieke fotsiny. Aza mandray za aloha miaiky ny fahotako fa ny tompona andraikitra tamina mpanota dia ianina na ianina fa dia manaiky fotsiny ianao. Raha zany hoe misy mpivady miady le mpivady ao an-tranao zany dia mba miteny le ramatoa teny zany le rangamy le ramatoa teria mitodia ty melariko zany any vehivavy ny ty anyko mitodia mitodia ty. Izy le rangahy raha hoany ahy zany dia tsy tompona andraikitra fa ianao nefa naniraka anahy. Dia ty tsisy te lala izy le ramatoa. Dia ianao zany tompona andraikitra aminahy zany raha mandeha ary amin'ny hafa ako ny hafa mety hitodika fa ianao tsy mitodika. Dia izy le ramatoa tsy rarahako na mitody ihany. Dia raha fa lasa mitodika ihany tokoa le rangahy tomany amin'izay le ramatoa.
ina mampitomany mitodika ary foana izy enao ny tompona andraikitra an'izany fa hoana ianao mitodika ary foana raha misena efa ty mivadinao ka izy ny tompona andraikitra an'izany ko za mitena mitodika ty tsy mitodika izy dia efa nafaroko izy raha votsy mitodika ty ianao dia ianao ny tompona andraikitra ana raha mitodika any amin'ny hafa ary zava-misy ena izany fa tsy marina zany ry zazavavy rehefa tsy voakarakaranao ny vadinao dia karakarain'iza zany karakarain'ny hafa lôzika be zany dia tahak'izay koa ramose rehefa tsy velominao koa ny bady aman-janakao dia velomin'inona koa velomin'ny hafa koa iny so voagaga ianao efa taiza anao nahita vary nefa za tsy nanome vola taiza anao nahita nyty loka ty nefa za tsy nanome vola rehefa tsy karakaraintsika lehilahy koa zany nyvaditsika dia karakarain'izy karakarain'ny hafa fa mazava ny tenin'Andriamanitra raha misy manota dia manana inona ozy izy mpisolo vava ao am'raitsy dia zao azo antoka zany fa ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra manana mpisolo vava ka raha vao miaiky ny fahotana izy dia amarin'io Kristy io dia azo n'ilay fahasambanana sy mivoninahitra mandrak'izany halleluia amen ohatra hoe nandainga ianao dia efa niaiky ny elikao nitsangatsanga dia efa nieliko elo dia raha miampangy satana ahoana io novonjena nefa nangalatra ahoana novonjena nefa olona nitsangatsanga ahoana novonjena nefa namono olona ahoana novonjena nefa olona zao io dia valiny efa niaiky izy dia efa namarin'ny Kristy tamin'inona tamin'ny rany dia afaka izy fa tsy miditra ponja fa miditra any amin'ny lanitra vaovao sy tany vao halleluia amen tsangana ary amarana amin'ny fotoana antsika hivavaka fa zay ny afatra amintsika amin'ity lalam-pandrenan'Andriamanitra ity hivavaka ary tsika hisaotra an'Andriamanitra ary Jehovah-Andriamanitra ray ianao dia Andriamanitra fitiavana tokoa nanome ny lalam-panorenana ato amin'ny baiboly dia ny didy folo dia ny amin'ny hoe mba hifankatiavanay tokoa tiavanay ianao Jehovah-Andriamanitra ray eo tiavanay ny namanay ihany koa misaotra ny amin'ny hafatra izay nomenao anay tompo fa madiso hevitra anay tokoa ny tsy fahalalana ny soratra masina sy ny herin'Andriamanitra fa ankehitriny dia mazava aminay tokoa amin'ny mazanakao anay fa raha miaiky tokoa izay ny fahotanay ka mitsotra izany manambara azy aminao dia efa nambaranao taminay tompo fa mahatoky sy marina ianao Jesosy ka nadio isana marina anay ary raha sanatria misy manota dia mbola manana solo vava ao aminao ihany zay ray dia mbola ilay Kristy ihany mpisolo vava tsy hividim-bola tsy karamaina fa dia ny fitiavana ko dia ampitoera amin'izao fiangonana zao tompo zany fitiavana ny namanay izany fitiavana ny Jehovah-Andriamanitra izany mba tsy hifankahala izay fa mba hifankaty mba tsy hifankahala koa ny firenena malagasy fa mba hifankatia mba ho voninahitry ny anaranao ko dia anao ary nidera sy nihaja amin'ny voninahitra mandrakizay ny anaran'i Jesosy nangatanay izany amen azao toerana ary tsika torantsika Andriamanitra amin'izany hafatra izany